zakamiazava mitsangana ianao iza. Afaka isika rehetra tompoko. Misaotranao indrindra zahay Jesosy satria mbola tianao tokoa izahay na dia ao izany tsy fahatanteranay rehetra, ary mbola mahari-po aminay ianao, hanomezanao anay fotoana hahafahanay hiambina sy bebaka mandrakariva amin'izay mety tsy fahatanteranay rehetra. Ary mbola atao aminao eto amin'ity tempolonao ity izahay, ampahirezinao sy hazavainao amin'ny alalan'ny teninao izay manome anay ny fitaovana rehetra hahafahanay tokoa miaritra sy mandresy ny asan'ny fahavalo izay mitady hamitaka anay, te hamotraka anay ary te hampialanay aminao. Misaotranao izay fa Andriamanitra mahatokana fa tsisy marombaka izay rehetra eo am-pelatananao. Te hampio izay mba hitoetra mandrakariva eo aminao Jesosy amin'ny fiainanay manontolo na aiza na aiza misy anay. Kehitriny dia mangataka ny fanahinao masina izahay mba hiasa ao anatin'ny fonay, ahaizanay mandray sy mandre tsara ny ambaran'ny teninao Tompo ho fiainanay, fa dia mitenena fa mihaino izahay. Amen. Ny ten'Andriamanitra izay voalahatra amin'ity alahady fahaenina mialohan'ny Pasika ity dia ho hitantsika ao amin'ny Matio 5:1-20 ka hatramin'ny 7:20. Filazantsara araka Matio 5:1-20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hita dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Hatramin'izany vao natoron'i Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hankany Jerosalema izy ka mipijalian'ny olona sy ny loham-pisorona ary mpanorandalàna dia hovonoina ary hatsangana amin'ny andro fahatelo. Ary Petera nanohina azy hitanila kely ka niteny mafy azy hoe, sanatria aminao izany Tompoko, tsy ho aminao tokoa izany. Fa izy niodina ka niteny tamin'i Petera hoe, mankanesa toy voko ry Satana, fa tafotohinana amiko ianao satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'olona. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika androany dia araka ny voalaza teo, voalahatra amin'ny alahady mialohan'ny Pasika, izany hoe fanomanana antsika hiatrika indrindra ny fotoana lehibe izay anatanteran'Andriamanitra ny asa-pamonjena amin'ny fanavotana antsika tamin'ny nanirahana an'i Jesosy zanany. Ary ny fanatanterahana an'izany no ilazan'i Jesosy eto mazava tsara ny amin'ny zavatra tsy maintsy hiatra amin'ny fiainana hahatanteraka izany planina n'Andriamanitra ny amin'ny famonjena izany, dia ny amin'izay hanolorana ny tenany hovonoina kanefa hitsangana izy araka ny voalazany eto amin'ny andro fahatelo. Petera nefa manoloana an'izany fanambaran'i Jesosy izany araka ny voalaza eto dia nanohina an'i Jesosy izy, niteny kely taminy hoe sanatria aminao izany Jesosy, ny amin'ny hisiany izany hoe ianao ho avy hampijalian'ny olona izany, hovonoin'ny olona izany. Ao an-tsain'i Petera mieritreritra izy, Jesosy manana toy ny milaza te hilaza Petera hoe manana garda-corps 12 lahy ianao manodidina anao eto. Iza no hikasika anao? Iza no andeha hisahy hanatona anao ety ka hisambotra anao ka hampijaly anao? Misy anay reto ianao ka tsisy hakasika anao izany. Toa hevitra mahafinaritra izany raha amintsika olombelona. Toa hevitra manambara fanoloran-tena ny amin'ny hoe hiaro ny nak'Andriamanitra mba tsy ho setrasetrain'ny fahavalo. Raha amin'ny fomba fisainantsika olombelona no mijery an'izany fitenin'i Petera izany dia toa mampiseho hoe tena olona tsara Petera. Kanefa raha ny fijerin'i Jesosy azy dia tsy miaraka an'izany fotom-pisainana maha-olona izany ny fijerin'i Jesosy. Fa izay hatongavako i Jesosy dia io mihitsy ny amin'ny hitondrako ny fahotan'ny olona rehetrarehetra eo amiko
Ary izany fahotana izany dia tsy ho voadio afa-tsy amin'ny alalan'ny fandatsahany ra. Io no nahatonga teo amin'ny zanak'Israely rehefa misy fahotana nataony dia mitondra biby hoentina any amin'ny tempoly, na omby, na ondry, na osy, vonoina, dia alatsaka ny ran'ilay biby, dia iny no atetina amin'ny alitara sy eo amin'ny olona izay nanota ho fanadiovana azy. Io natao ny soratra masina hoe raha tsy misy raha latsaka tsy misy famindram-po na tsy misy familan-keloka. Izany nahatonga ny fanaovana sorona teo amin'ny tempoly tamin'ny andro taloha. Kanefa misy izay tsy afaky ny rany biby, dia ny faharatsian'ny olombelona, ny fahotan'ny olombelona izay miraikitra ao anatin'ny fony. Ka tsy mety miova ny olombelona amin'ny faharatsiany. Tsy misy olona mahay manova-tena, na dia fantany ara hoe izao ny tsara. Paoly apôstôly dia nyteny manao izao hoe fantatro izy ny tsara, fantatro ny marina, fa ny hahatanteraka an'izany dia tsy efako, tsy vitako. Inona no mahatonga ny Paoly miteny an'izany? Satria fantany fa ao anatiny, raikitra ao anatin'ny nofony ny fahotana, ny faharatsiana, ka tsy misy ny nofo mahatanteraka zavatra tsara izany. Fa matoa izy mety manao zavatra tsara dia misy fikendrena ao anatiny, misy tombontsoa ho eritreretiny ho an'ny tenany izay. Dia matoa izy manao an'izay zavatra izay dia izay ny zavatra kendrena. Fa raha zavatra hoe hanavotra ny hafa, hoe hanolo tenany ho an'ny hafa izany, tsy hisy izany. Fiatsaram-belatsihy ihany ny ankabetsahany. Fa fikendrena hamono ny hafa aza mba hahazoana tombontsoa no betsaka, na hamely ny hafa mba hahazoana fahafinaretana no ataon'ny sasany. Dia izany no zavatra misy amintsika olombelona. Amin'ny mahampanotatsika dia tsy misy na dia marina na dia iray aza. Ny ota izay nahazo any Adama sy Eva tamin'ny famitahana nataon'ny Satana tao amin'ny sahany Edena, io no mihatra amin'ny olona rehetra, mahatonga ny fitenenana hoe fahotana lovana, ka mahatonga antsika hoe tsy misy na dia marina ara na dia iray aza. Tsy misy olombelona marina eo mason'Andriamanitra na dia iray aza, fa nanota avokoa isika rehetra. Tsy misy olona manao ny sitrapon'Andriamanitra na dia iray aza, fa nanota avokoa ny olona rehetra. Ary mifanome tsiny amin'izay ara ny zavatra misy hitantsika tamin'ny Adama sy Eva rehefa nanontaniana Adama, fa aiza ianao ry Adama, hoy Jehovah nitady azy, aiza ianao ry Adama, niafinao fa mitanjaka, iza nilaza aminao fa nitanjaka ianao? Ary na iza nilaza aminao fa nihinananao nga ny voankazo ny rarana tsy hohaninao? Dia izy lay vady nomenao ahy ity no nanome anahy dia nihinana. Dia nandeha ny fanomezan-tsiny avy hatrany. Izay no fahavoazantsika olombelona, mifanometsiny. No nataony ranona no mahatonga anahy ohatran'izao. Ary tsy vitan'izay fa avy eo koa rehefa nanontaniana Eva, dia izy Eva hoe nomena rana no namitaka ahy dia nihinana aho. Dia hita avy hatrany ny fomba fiasan'ny Satana dia tsy misetrasetra. Satana tsy misetrasetra zany izy, fa mijery ny fahalemenao izy, mijery aiza no hamelezana anao. Miteny fotsiny Satana, mampisalasala ny finoanao izy, hozongozoniny izay zavatra marina tazonina hozongozoniny ny fahamarinana nomen'Andriamanitra ny Adama sy Eva hoe azonareo hanina daholo ny voankazo afa-tsy ity voankazo voasary ity ihany no aza hinananareo, aza tendrenareo, fa amin'ny fotoana hinananareo anio dia ho faty ianareo. Fantatry Adama sy Eva tsara zany hoe raha mihinana an'ity antsika ka ho faty. Fa inona nataon'ny Satana? Tsy ho faty ianareo fa hitovy amin'Andriamanitra. Dia nihozongozona teo amin'izay ilay finoana hoe hitovy amin'Andriamanitra antsika fa tsy ho faty zany. Nefa Jehovah manao hoe ho faty. Dia niodikodina tao anatin'ny sainan'izy mivady tao i Eva moa zany ny tena
azo lazaina fa hoe ny asa mafy ny saina. Dia rehefa tsy aritreva-tsony ilay izy hoe aleo hohanina ihany mba hitovy amin'Andriamanitra ny hinana. Aleo mba tsy ho zay ihany no vao fa aleo mba homeko koa rangady, ny mena koa rangady ny hinana. Samy tsisy nitazona ny tenin'Andriamanitra izy rehetrarehetra. Fa nanaraka ny feon'ny Satana. Tsy nanao herisetra Satana, tsy nanao amboletra izy, fa nohozongozony ny zavatra izay horenany fahamarinana ka dia rava. Vokatra izay fahotana, vokatra izay tsy fanarahana ny tenin'Andriamanitra sy fanoavana ny didin'Andriamanitra izay no nahatonga ny fisarahan'ny olombelona tamin'Andriamanitra ka tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra intsony ny olona. Io ota io no lovaintsika rehetra rehetra, na dia tsy tany amin'ny sahedena raintsika ankehitriny. Fa io no lazainy soratra masina hoe avy tamin'ny olona anankiray izy no hidiran'ny fahotana, ary ny fahotana nahatratra ny olombelona rehetra, ary ny fahafatesana no tambana izany. Ilay fahafatesana izay lazainy Jehovah rehefa niteny hoe amin'ny fotoana ihinananareo anio dia ho faty, tsy nitsitra avy hatrany Adama sy Eva rehefa nihinana, fa mbola velona, mbola niresaka. Fa ilay fahafatesana dia ambaran'ny bokin'ny Genesisa, nasorona tao amin'ny sahedena izy, izany hoe manambara ny fisarahana amin'Andriamanitra tanteraka. Tsy mitoetra ao ambany fahasoavan'Andriamanitra intsony, fa mitoetra ao anatin'ny fisarahana, dia mitoetra ao anatin'ny fahafatesana no saran'izany. Ilay fahafatesana tsy hita maso io, fa iveloman'ny olona ankehitriny dia ny fisarahana amin'Andriamanitra. Maro ny maty mandehandeha tafasaraka amin'Andriamanitra manodidina antsika, nefa tsy fantany fa maty izy. Ary izay fahafatesana tsy hitan'ny olona nefa ilomanosany isan'andro io no ahatongavan'i Kristy Jesosy eto, satria tsy misy mahafaka ny ota io. Na dia nataon'Andriamanitra zany fomba rehetra rehetra hialana nenina tamin'ny olombelona, ny amin'ny hoe raha manota ianao dia mitondra an'izao karazam-biby rehetra rehetra zao ho vonoina, no vonoiny izany. Nataony izany fa saingy ny ataony nataony ihany, ny faharatsiana ny iainany ihany. Ary izay nahatonga ny Isaia mpaminany manao zao hoe ny ataoko ahoana hoy Jehovah, nefa ny teny nampitondraina ny Isaia, ataoko ahoana hoy Jehovah no ihaino ny fivavahana ataonareo amin'ny tempoloko, halako ny fivoriana masina ataonareo, hiharoaroam-paharatsiana. Mivavaka ianareo nefa ny faharatsiana iainanareo ihany. Leo ny saboran'omby doranareo ao, leo ny fanatitra terinareo ao Jehovah. Izay tadiavin'Andriamanitra dia tsy ilay fanatitra, satria nataon'ny olona zany ka tsy nahafaka ny mahameloka ny olona ny biby izay ny vonoina, fa mitoetra amin'ny faharatsiana ihany ny olombelona, mitoetra ao anatin'ny fahafatesana ihany ny olona. Tsy fantan'ny olona izay tokony ataony, ary io no nahatongavan'i Kristy Jesosy hoe hanatanteraka izay tsy vitan'ny olona izy. Dia nidina izy naka ny toerantsika olombelona mpanota, ilay zanak'Andriamanitra masina, fanetretena lalina izany. Fitiavan'Andriamanitra anao zany, hoe izy naka ny toeranao. Tsy vitanao izay tadiavin'Andriamanitra ny takina ny didin'Andriamanitra rehetra. Dia io no ahatongavany ka ilazan'i Jesosy eto hoe tonga ny fotoana izy Jesosy izay ampijalian'ny olona, mpisorona sy mpanora-dalàna ny zanak'olona dia ho vonoina izy. Dia mbola niteny Petera hoe sanatria aminao izany. Nefa voaingana eo Petera miteny hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia eto Petera nahazo fitenenana hoe mankanesa ato ivoko ry Satana. Tsy Petera no tenenin' Jesosy eto hoe mankanesa ato ivoko ianao ry Satana. Tsy Petera no Satana eto, fa Satana mbola miasa mandrakariva hatramin'izy namitaka tao amin'ny sahedena. Mbola miasa izy eto mamitaka ny zanak'olombelona ny amin'ny tsy hahatanterahan'ilay planina an'Andriamanitra ny amin'ny famonjena. Hitanareo, hitantsika moa rehefa mandoa ihany mizotra hatrany ny tantaran'ny
ny paska hitantsika hoe rehefa tonga hoe ny olona hisambotra an' Jesosy fa namoaka sabatra Petera satria izay le heveriny hoe sanatria aminao zany fa tsisy akasika anao kapainy sofin'ny mpanompon'ny mpisorona be dia niala mihitsy ny sofin'ny mpanompon'ny sorona be ma hoe fiarovana an' Jesosy fa hoe Jesosy ampirimo ny sabatra ao fa izay mamely amin'ny sabatra dia ho faty amin'ny sabatra hoe Jesosy. Tsy fantatry Petera ny zavatra lazainy. Manambara eto Jesosy mampiseho fa ny fanahin'ny demonia no mbola mampiteny amin'ny Petera tsy hahatanteraka ny planina ny famonjena eto. Io ny ilantsika fitandremana ry havana rehefa miteny isika. Fa na inona no mampiteny atsika, fa na inona no mampihetsika atsika eo amin'ny asan'Andriamanitra. Toa manao asan'Andriamanitra ve Petera eto raha manao hoe sanatria aminao zany? Tsia. Fa ny planina an'Andriamanitra dia ny amin'ny nanirahany zany hamonjy izao tontolo izao. Rehefa niteny Jaona ny amin'ny hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanan'ilay tokana. Ilay nomena io tsy nomena hoe io izy io dia hoe ataonao toy ny kilalao eo fotsiny. Tsia. Ilay fanomezana atolotr'Andriamanitra dia hoe io ilay atolotra ho faty hisolo anao satria ny fanahy manota dia ho faty. Ka mba tsy hahafaty antsika dia tsy maintsy izy no ho faty. Ka na dia tokony ho isika izao no ho maty noho ny otatsika dia nentiny teo aminy ireo zavatra hiampanganatsika rehetrarehetra, izay zavatra hiampangana ny lalàn'Andriamanitra antsika rehetrarehetra, ny mahameloka antsika rehetrarehetra, nentiny teo amin'ny tenany zany. Ary io mahatonga an' Jesosy manao hoe tsy maintsy ho vonoina ny zanak'olona. Mba hahatonga anao ho diovin'Andriamanitra dia tsy maintsy nentan' Jesosy zany fanamelohana rehetrarehetra zany no zakainy zany. Tia ny filazana voalohany ilazany amin'io fahafatesana io, ny amin'ny zavatra hihatra amin'io, intelo izy nilazan'izy io. Fa eto izy nilaza azy voalohany. Mbola tsy ilay lalana makany Jerosalema amin'ny hamonoana azy izy ity, fa fahary amin'ny Matteo 20 izy vao laza fahatelo fa andalana amin'ny famonoana azy izy. Fa eto izy mampiomana ny mpianatra, milaza amin'ny mpianatra fa io fahafatesana io no antoky ny famonjena ho antsika, fiarovana ho antsika, ho famelana ny fahotantsika rehetra rehetra. Izany no antony ilazan' Jesosy an'io. Sarobidy io tenin' Jesosy io. Ary io jero tsara ny tenin' Jesosy manao zao: ianao tsy misaina izay an'Andriamanitra fa ny an'olona. Ny planina an'Andriamanitra dia ilay hamonjy ilay olombelona rehetrarehetra izay nandovan'ilay fahotana tsy afaka ao anatin'ny olona. Tsy vitan'ny olona ny ala amin'ny faharatsiana. Tsy izany hoe mety ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Dia hanao zavatra tsara foana antsika fa tsy mahavita. Fikasana tsara ao anatintsika fa tsy mahatanteraka isika. Programa be dia be, te hanao zavatra be dia be nefa tsy mahatanteraka. Raha ny eto amin'ny tempolin'Andriamanitra ty fotsiny ihany ary no resahantsika, firy ny zavatra tadiavan'Andriamanitra antsika, firy ny vitantsika. Te hanao programa betsaka antsika, te hanao zavatra betsaka isika, fa saingy voafetra noho ny mahampanota antsika. Kely ihany ny vitantsika, sombitsombiny ihany ny vitantsika, tsy mahatanteraka izay an'Andriamanitra isika. Ka raha tsarain'Andriamanitra amin'ny asa ataontsika isika dia ringana avokoa tsika rehetra rehetra. Tsisy na iray azy miangana. Fa tsy maintsy handray ny fahafatesan'ny ny fanahy isika rehetra rehetra dia ho lavitra an'Andriamanitra. Izany indrindra no antony hahatongavan' Jesosy dia ny hanatanteraka ny fisoloana ny fahafatesantsika ka nentiny teo aminy izany fanamelohana izany. No raisiny zany ary tsy nilaviny mihitsy io. Io no hatongavany. Io no antondiany ety ary fantatra Jesosy fa izany no antondiany. Dia ny hamonjy ny olona rehetra rehetra izay mino azy. Ka hitenenany hoe tsisy maharombaka izay ho pelatanako. Izay mampiandry azy. Koa raha
miteny an'izao teny izao hoe Jesosy dia araka ny voalaza teo dia hoe tsy ny fanamelohana ny Petera no ilazany eto fa ny famelezany mafy any Satana izay mbola mamitaka, mbola te handrava ny planina an'Andriamanitra. Nanomboka tao Edena, tao amin'ny saha Edena, efa namitaka ny zanak'olombelona Satana tsy hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ka nahalavo any Adama sy Eva. Eto koa mbola te hamitaka an' Jesosy koa izy, mbola te hanakana an' Jesosy koa izy, tsy hatanterah'n Jesosy ny planina an'Andriamanitra amin'ny famonjena. Ary eo no nandavan' Jesosy tanteraka ny fitenenana ka nanao hoe ato ivoaka anao ry Satana. Tsy Petera nataony hoe ato ivoaka anao ry Petera, fa Satana no kendren'i Jesosy hiala ao amin'ny Petera. Satana no roahan' Jesosy hiala ao amin'ny Petera ka tsy ho voafitaka ny fanahy sandoka izay toa mieritreritra zavatra tsara nefa manohitra ny sitrapon'Andriamanitra ny tena ao anatiny. Zava-dehibe ho antsika ny mahafantatra an'izany zavatra zany, dia ny hiambenantsika ry havana, ny hiambenantsika mandrakariva satria Satana tsy milavolefona izy mandra-pahatonga ny andro farany, fitsarana farany, fa mbola hiasa izy ka hamitaka antsika, hanozongozona ny finoantsika, hamitaka antsika amin'ny fanompoana sandoka, hamitaka antsika amin'ny toetra ny fiatsaram-belantsika fotsiny hoe mety zao ataonao zao fa tsy maninona anao fa ataovy ihany eo fa ianao nge efa mivavaka ihany. Izay foana nataon'ny Satana, tsy maninona eo fa ianao nge mbola mpanoty ataovy ihany fa ianao nge olombelona. Dia izay foana nataon'ny Satana, tsy hahatanterahanao ny tena sitrapon'Andriamanitra, fa ny hanozongozona ny finoanao, tsy handeha amin'ny fahamarinana, tsy handeha amin'ny fahamasinan'Andriamanitra, tsy handeha amin'ny hafanampo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra, fa hoe ataovy ihany, izay vitanao ihany atao. Nefa ny ten'Andriamanitra manao hoe aoka hafana fo mandrakariva amin'ny fanompona ianareo. Ary ny ilazan'Andriamanitra Jesosy azy dia izy hoe aoka ianareo hafana na mangatsika. Fa raha matimaty ny finoanareo dia alohan'ny vavako ny Tompo. Mitovy amin'Andriamanitra ny finoana matimaty sy ny finoana mangatsika. Fa izay tadiavin'Andriamanitra dia ny finoana mafana, aoka hafana ny finoanareo. Fa tsy finoana matimaty ny tadiavin'Andriamanitra antsika hoe zara fa ohatrany hoe mivavaka ihany nefa tsy dia tena manao. Izany ny atao finoana matimaty. Ka raha hanao ihany ve tsy aleo tena manao amin'ny fotsika isika, toy izay manao ihany, manaonao kely eo ihany ho hitan'ny olona. Tsy aleo tsy manao, aleo mijanona, tsy mitovy izany eo anatrehan'Andriamanitra ny mangatsika, mitovy amin'ny tsy manao ihany ianao na raha manao nefa tsy amin'ny hafanampo. Fa izay tadiavin'Andriamanitra dia manao zavatra amin'ny herin'ny fanahy, satria tsy fanahy malemilemy na osaosa no meny anao, fa fanahy mahery sy fitiavana. Koa dia mandehana amin'ny finoana, mandehana amin'ny herin'ny fanahy isika, hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary hihazona ny finoantsika amin'ny fanompona an'Andriamanitra isika. Raha miteny ny soratra masina hoe tsy foana ny fikelezanareo ainao amin'ny Tompo, dia tsy hoe miteniteny fotsiny izany, fa ny zavatra ataontsika tsy zavatra foana io. Raha mamaky ny Malaki toko 7 ianareo dia mazava tsara no ilazan'ny Malaki fa hoe manana boky mivelatra eo anatrehan'Andriamanitra anoratana ny ataon'ny zanak'Andriamanitra. Dia ho hitanareo amin'ny fotoana anankiray izay voatendriko i Jehova ny tsy fitoviany izay nanompo ahy marina sy izay tsy nanompo ahy. Raha mba velarin'Andriamanitra moa izao mibokintsika eo anatrehantsika mikasika antsika eo, mba inona izao ohatra voasoratra ao hoe mahafinaritra ny ataonao, mety ny ataonao, tsara ny nataonao, be ny nataonao. Sa manao ahoana ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainantsika eo anatrehan'Andriamanitra raha sokafana ny boky. Io no ataon'ny soratra masina hoe tsy foana ny fikelezanao aina ho an'ny Tompo. Izay ataonao an'Andriamanitra tsy zavatra kely na zava-poana, fa sarobidy amin'Andriamanitra izany. Ko aza-ketraka amin'ny fanompoana, aza-ketraka amin'ny fanaovan-tsoa, ataontsika ho voninahitr'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoana andro izy soratra masina no andraisanareo ny valiny raha tsy reraka ianareo.
amin'izao vaninandro iainantsika zao, vaninandro ny mahareraka ny fanahin'ny olona, miareraka ny fanahin'ny mino, miandry ihany hoe izay ihany ty Jesosy ty mbola tsy tonga, ohatra ny ela izy zany, efa 2 arivo taona hoe mbola tsy tonga ihany, dia miasa mo Satana hoe ianareo koa ve dia mbola hiharitra an'izany, efa 2 arivo taona zay izy mbola tsy tonga dia mbola hiaretanareo foana. Dia izay mahatonga ny maro mihemotra, ela loatra Jesosy. Vakio tsara Petera 2:3 rehefa tonga any an-trano ianareo. Vakio Petera 2:3 mamaly an'izany fanontaniana zany hoe manina Jesosy mbola tsy tonga, dia ao ny mamaly azy io. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray amin'ny firaisana sy ny fiambonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka, ny voninahiny Jehova, efa miposaka ao amin'ny ra'ao, eto amin'izao tontolo izao.